mivondrona anatina fikambanana tatsany mpamboly. Fikambanana izay samy manana ny maha izy azy sy ny zava-kendreny manokana ahafahany mamaha ireo olana sedraina eny ambanivohitra ary miaraka ny tombotsoan'ny mpikambana. Mitsangana ombieny isan'ambaratongany arak'izany ny fikambanana tatsay eto Madagasikara ary manatanteraka hetsika mifandray amin'ireo zotra-pamokarany avy. Atao hoe vovonana fikambanana tatsa na OPF ny fikambanana fototra maromaro mitambatra ho amina tanjona iraisana. Noho izany manana andraikitra goavana ho amin'ny tombotsoan'ny mpikambana ao aminy ny OPF. Miankina betsaka amin'ny farisian'ny fikambanana fototra ao aminy ny mampandeha na tsy ny OPF. Lanan'ny le fédération zany mba azahoanay tahiry soa kabaro ambolena io, mba azahoanay koa fanafody anaovanay an'io kabaro. Tsy maintsy mirahina ny tantra satria ny firaisan-kina no hery azahoana mitambatra amin'izay rehetra atao na amin'ny fivarotana fanaovana varotra miaraka zany dia mba moramora kokoa izany fa raha olo kiraidraiky zany ro mamarotsy dia sarotsy zay. Ndeha alaina ohatra ny OPF vovonana fitame mba ahazoantsika tsara ny andraikitry ny OPF ao amin'ny zotra-pamokarana iray. Mifototra amin'ny famokarana kabaro ny fitame. Fitame firaisan-tsoa ny tatsahany Menabe. Fikambanana ny forona tamin'ny taona 2020. Tamin'izay fotoana izay izy dia union nitondrana azy. Mpikambana 23 namorona azy ao anatiny district anankiroa Mahabo sy Morondava. Raha ny maromarina koa zany dia milemaka tondrahany Dabara. Teo zany ireo fikambana 23 ireo nanapa-kevitra fa aleo hatsangana fédération zany tamin'izay fotoana izay 13 zany namorona azy tamin'ny 30 Jolay 2020. Inona ny tanjona ankapobean'ny vovonana fitame? Ny tanjona ankapobean'ny fitame zany dia ny hahamatiana amin'ireo tatsaha ireo. Raha raisina zany zotra rehetra dia mila service izy io manatona ny tatsaha zany dia mila tohana ara-teknika koa izy. Dia tsy mipetraka miololona samirery fitame fa miara-miasa amin'ireo structure d'appui misy zany. Nametraka fomba fiasa anaty matanjaka ny mpikambana ao aminy mba ampiodina tsara ny asan'ny vovonana. Noarina amin'ny taxi brosy iray izay manana toerana iangana sy toerana hatongavana ny fitame mba entina anazavana mpikambana tsara ny fomba fiasa sy ny tanjona kendreny. Kapandeha zany amin'ny taxi brosy mesy mandoa vola frais dohatran'izany koa le mpikambana amin'ny fitame sy maintsy mandoa vola sara-pidirana voalohany findrina le cotisation isambola isa-taogno. Ny chauffeur zany de le membre de bureau na CA na AG satria ireo mamariparitra lalana ndraiky mitondra le tomobile. De misy gnao de chauffeur mécanicien de technicien zany mahafantatra hoe amizany no asika neto satria misy favoazany gnato na hoe sy maintsy ambomboarisika gnato mba hasoany raha ty. De le bagage zany de le formation nomeny technicien de carburant moa de izy gnitasika an'io vola. Inona ary ny tanjon'ny fitame mikasika ny zotra-pamokarana kabaro? Ny tanjon'ny fitame ambony indrindra zany dia mahafehy ny kalitao manana vokatra ampy hitongavana amin'ny tsena amin'ny vidiny tsaratsara kokoa. Lahara-pameana amin'ny zotra-pamokarana ao anatin'ny faritra Menabe ny kabaro. 30 ka hatramin'ny 70 taona no vokarin'i Madagasikara tamin'ny taona 770 ary naondrana avokoa ny 70 isanjaton'izany. Ny ato anefa ny fanondranana ivelany noho ny fisian'ny aretina antsoina hoe mena-maso na melon-masom-boly. Ny ankorosofahana ny famokarana kabaro nanomboka teo. Faritra anankiroa no tena mpamokatra kabaro ara-dalàna eto antsika Madagasikara: faritra Menabe sy faritra Atsimo andrefana. Izay ekeny tsena raisam-pirenena zany ny vokatra kabaro mivoaka aminy. Satria tsapa fa napidy-bola ho antsika malagasy be dia be zany io kabaro ary antsika zany manana an'le
qualité manokana manana le qualité farineuse zay tsy itovizintsika amin'ny tany ohatra ny Argentine, Afrique du Sud. Ary zay indrindra zany nahatonga tsy fitamesa amirery hany fa ny fitondram-panjakanatsika zay teo amin'ny alalan'ny PSDR le FCRA, Fonds Compétitif Recherche Appliquée, zay nakina tamin'ny fao FIFA zany hanao ny fikarohana manokana an'io asom-bolo io. Ary amin'izao fotoana zao zany satria mbola hanomboka azy fa amin'ny taona 2010 atsika hanomboka an'le fanondranana manara-penitra. Nanapa-kevitra ny andray anjara amin'ny famelomana io zotra-pamokarana io ary ny Vitame. Maro zavatra sahanina moa ny vovonana ary nanangana voamera kabaro ka ireo mpamokatra kabaro ihany no mpikambana ao amin'izany. Manamora betsaka ny fanatanterahana ny asa io voamera io. Ny ilanan'ny commission kabaro zany misy ny asa izay manandefan'ireo mpamboly kabaro ohatra amin'ny fizarana an'le tahiry, de fanaraha maso an'le fambolena, de fanaraha maso amin'ny fanaovana triage sy ny fandanjana jusqu'à amin'ny fitaterana. Manana andraikitra maro ny OPF Vitame manoloana ireo vondrona mpikambana ao aminy mba atongavany amin'ny toerana iriny. Izay tsy inona fa ny mba ahazoana tombony ho an'ny kabaro. Mety ho andraikitry ny OPF ny fampidirana ho mpikambana ny tatsaha any amin'ny faritra mitokamonina nefa mamokatra. Raha ny tena marina zany groupement tena manao kabaro ny Vitame zany de groupement efatra ny tena manao. Fa amin'izao fotoana zao zany misokatra Menatsiny agny amin'ny commune Befasy. Zay misy potentiel BDP zany ny kabaro. 500 zareo no niara-niasa tamin'ny Vitame. Ary mazava ho azy fa tsy Vitame samy rery ihany fa ao ny commune. Io zany tatsaha mbola tsy structuré ary araky ny voalaza teo 20 taona no vokarina amin'ity mety hitombo avo roa heny zany ny tatsaha hamokatra hamokatra kabaro ao amin'ny faritra Befasy. Nohon'izay fiaraha-miasa zay de vonona zany commune nanome toerana zay hanangonana an'io masomboly kabaro fotsimaso io. Ka zay zavatra zay zany midika fa anisany manome hevitra andreo fa hoe mitambara ny ianareo. Ka anisan'izay zany no ventikevitranay satria mbola fiaraha-miasa moa zany no atao Vitame amin'izao vaninandro zao fa ny fanirian'ny vahoaka zany de hoe ho tafiditra ho mpikambana amin'ny Vitame. Ka ny tianay zany sy ny Vitame zany de hoe tsy hamboly an'io tsony zany ny faritra aty io kabaro menamaso fa ny kabaro fotsimaso zany no habaribary ty commune Befasy ty. Fandrosoanay zay moa ataon'ny kabaronay zao. Mahafinaritsy ny kabaronay zay nahazo azy. Ilainay mba hitombo mba maromaro fampijaleny karan'ireo zay. Ho tratsitsika koa io magnaraky agnany 3 taotsika miasa an'io. Afaka manofana sy manoro hevitra ny mpikambana ao amin'ny OPF mikasika ireo fomba famokarana manatsara sy mampitombo vokatra. Ny asa ataoko rehefa tonga aty zany manampy ny tatsaha voalohany indrindra zany manome fiofanana andreo le animateur 3 lahy mipetraka aty Befasy. De rehefa aveo zareo zany miantoka ny fandrefesa-tany de aveo zareo ihany koa zany no misahana ny fanaraha-maso ny famenona karazana hoe fisy de culture na fisy mpambolena zany ijerevana ny volalany sy ny vola miditra atao amin'ny fambolena atao amin'ny tatsaha. De manao descente koa zany mijery aty an-toerana ny fandehan'ny fambolena hoe inona ny olana an'le tatsaha, inona ny biby miataka ao amin'le fambolena zany. Manoro zany zahay fa tsy miteny an'le tatsaha hoe ajanony ty fa tsy mety fa ataovy ty. Zahay valo lahy io zao voalohany manao amin'ny fikambanana atao amin'ny Vitame amin'ny kabaro fotsimaso. Ataoko fa tsy ho ela hanaovanay statikinay zay amin'ny fikambanana zay. La raha hoe hito amin'ny hoavy ataoko fa bebe velara tany atao amin'ny fokotany mbeleo tany kabaro. La amin'ny 230 hectare mbeo vasa ataoko ngany beleo avao zay.
mety ho andraikitra hafa ny OPF no manome servisy mamaly mivatana ny fangatahany tatsaha. De le service efa misy zany de zao ny service semence ny service pulvérisation. De ny groupement tsirairay avy zany manana pulvérisateur anankiray de manana manipulateur anankiroa de manana fanafody de misy manipulateur zany izy rery ihany no afaka mampiasa n'le pulvérisateur. Arakaraky ny haben'ny taninao ro andaovanao vola de misy tampony karamany manipulateur ao de misy ofan'ny pilva koa ao. Le manipulateur ihany ny tazona ny fanafody. Raha agny zany ny fahalaniany de manipulateur am'izay koa mandeha amin'ny fédération sady manao commande no mangalaky sady magnatitry ny vola. Isana ndraikitsy ny OPF ihany koa ny fandiniana miaraka hoe amin'izy ary amin'ny fomba hoana no amarotana ny vokatra. Zay zany tantera tokoa. Io moa sy raha indraiky zay manao an'io fa matetiky isa-taogno. De namoa zay opérateur économique ohatra ny Sopagri zany tena nivozenay tagny de votoatiny de dianay tagny moa de resaka ny fifanarahana ara-barotra de tagny toko moa le niapita de voniny zareo ividy de ny fanarahana hita am'zany moa rehefa tena miakatry le vokatra de anao le contrat sika contrat ny varotra zany. Ny fitame zany no tonga nanantonanay ny resaka taminay le masom-boly kabaro fotsy hara de teniteny taminay izy hoe misy vokatra ohatr' zao ao aminay kabaro fotsy hara io ka vonina ve anao andray de rehefa natao ny fandiniana nandritra ny fotoana maharitra de tapa-kevitra ny andray an'le kabaro. De rehefa miakatra am'izay ndray zany le vokatra marge brut charge ndrehetra zany manao an'le calcul de manao an'le analyse de amin'ny farany am'izao zany zay mivory de miresaka hoe ny andranona raha ohatra izy zao ny vokatra miakatra aminy zao ny dépenseny ka raha ohatra izy mivarotra amin'ny 500 de matiantoka raha ohatra izy mivarotra amin'ny 700 zay vao tsy fatiantoka zany fa rehefa mivarotra zany zay manao le vente groupée prix anankiray ihany zany no iarahanay mivarotra zany ohatra hoe alefa 500 serivi aby zany na ny andrakoto na ny andrabe na ny rasoa. Fa amiko manokany tsy sarotsy io mora mare fa zany hoe mahasarotra azy iko nambarany zalahy teo raha ohatra soa tsy adigny raha viny fa manao dépense na mampiditsy tokony fa markenao amin'ny bolinao raha iny. Raha occasion miseho tampoka ao nisy délégation mauriciana zany nandalo de nandalo tao amin'ny région fa amin'ity taona ty zany de 800 tonnes moa no nitadiavindreo zay de mifa mitady 800 tonnes tovy anazy zany ny mauriciana de hoe ararotona zao fa en contrepartie hangataky fagnampia amindreo tsika am'le 50 tonnes zay ilaitsika. Ino am'zany le velaran-tany resaka kabaro zany ananatsika le olona mokatra ananatsika fa raha ohatra zany tsika mijery hoe le kalitaon'le kabaro aondratsika amin'ny 2008 zany hoe le fanomanana an'le campagne 2008 zany tena niadiana hevitra tao hoe pour le moment zany ny mahamaika antsika de hoe ahoana ny azahoantsika nio 50 tonnes fa tsika avao ro magnajara an'io zay tapakitsika hoe atao io apetraka amin'ny fitame io apetraka amin'ny deredera io apetraka fa hoe tsika avao ro mandiniky rehefa aveo hoe ahoana ny fomba ataotsika mba tsy hahasimba an'io semence io. Tsy tadiavantsika olo kafa koa ny karakarany io fa de nareo no karakara azy fa ny valiteninareo koa zao no andrasana hoe pare nareo sa tsy pare amin'ny raha io koa. Fa ngay fa vona ngay nefa vona hatramin'ny voalohany fa vona hatramin'ny voalohany fa le agnabe fasy zany satria fa nisy fagnarahanay koa tamin'ny commune agnabe fasy zany io zany de fa heverina fa agnatin'le quota atsika zay semence prévisible agnabe fasy zay.
afaka ihany koa ny OPF mandrindra ny famarotana amin'ny alalan'ny fanangonana ireo vokatry ny mpikambana. Dia ato an-tragnoko ato moa ny stokena kabaro. Izy ty sy vosambany tamin'ity taona ty nanaovana an'io fa tamin'ny taona lasa zay de fa nanao. I tragnoko ty zany sy ahofaka ame mpikambana mihitsy fa natao ho tragno ipetrahany fotsiny. Alohany mametraka an'io ao zany de sy maintsy atao pezazy, alay soratry de mitany taratasy moa teknisiana agny de mitany taratasy zay aty. De amizao sikany magnome daty zany le teknisiana hoe amizao manao triage mba ilan'le manao sitokatokaka. Alantsika ny vaky de alana ihany koa zany ny loha de alana ihany koa zany zay tena madinika. Mety ho andraikitra hafa ny OPF ny makatoro hevitra sy fanampiana amin'ireo mpiara-miombonantoka. Tamin'ny faraparan'ny 2006 zany de nanapa-kevitra zany sa fa anampy an'ireo fianakaviana Sairakirana zany ao amin'ny commune Befasy de anome azy ireo zany tahiry kabaro. Tahiry voafidy zany voafantona, tsy misy an'le aretina hoe menamaso. Zay zany no niantomboany zao le fiara-miasa amin'izao fotoana zao. De niantso ny Fitame tamin'ny voalohany zany hoe andao ampianareo zay amin'ny lafiny teknika zany satria Fitame no manana traikefa zany na resaka kabaro no tenenina ato Menabe. Ary raha ny traikefananany sy ny gabarit zany de anisany OPF ananana fatokisana zany ny Fitame amin'ny manaraka agny. Indrindra amin'ireo fijerena akaiky ireo tantsaha miaraka aminy. Itika raha tiany projet ataony famasiam-bola ataony vahiny reto de tegna zany mieritreritra ao hoe mba hitohy mandrakizay nefa na ho tena na oala io sy maintsy misy fetrany avao. Di zahay zany de fa miomagna amizay sahady ka misaotra ny mpamasy vola ny nampianatra anay an'ity. Fi zahay zany de mieritreritra misy fa ho mandrakizay de ampiasainay avao ty. Satria amin'ny alalan'ny ty gnahafantaranay hoe iroso ve ame famille raiky sa hazano. Hanao avao nareo fa hataonareo akory amizay ny teknisiany. Izy io moa ampianarina avao koa zahay. Zahay zao efa mana teknisiany tasa PF zay gn'agnarany. Ame lafiny rehetra paysan formateur ka de fa homananay amizay. Satria PF io paysan formateur io de fa mahafaky magnanatra anay. Lasa agnatiavagny zany ka mizany ny famasiam-bola zany. Ary zahay koa moa efa mivonigna amizay. Satria zahay efa omena zao transfert de gestion zao sy midika hoe ho faty fikambagnanay la sisy famasiam-bola fa magniry zahay mba aleo tegna. Ary hiditra amin'ny coopérative zahay amty resaka kabartira raha tahiny ka mety gn'atao. PSA tafita de projet sécurité alimentaire amin'ny alalany fanoanana ny organisation paysanne surtout amin'ny resaka socio-organ. Tetikasa ray izy io niarahany afidisy ny fer tananangana. Miara-miasa amin'ny Fitame zay amin'io amin'ny resaka multiplication des semences ny kabaro fotsimaso, ny production ny famokarana azy ary indrindrandrindra amin'ny resaka fivarotana. Le resaka voamaina io zany ao anatin'ny PRD Menabe isan'ny mena lahara-pahamehana zany mba hamerenana ny laza Menabe afaka namokatra. Lafiny fandrindrana ankapobeny koa zany tsy maintsy niomana sady zany zahay amin'le fiakaran'ny vokatra tamin'ny herintaona hoe ahoana ny
iarovana an'le tahiry. Misy zany fananganana n'ilay plateforme koa eto atoerana iandraikitra ny io momba ny voamaina io eto amin'ny faritra mba hiala tsy moramora ny fanjakana. Nampifanatona koa zany zay ny fitame sy ny mpiara-miombona antoko eto atoerana. Tamin'ny herintaona zany nisy le fiarahana tamin'ny SA, dia tamin'ity taona ity ndray koa nisy fiarahana tamin'ny MCA. Tsy maintsy tompona andraikitra sy miasa tsara ny fikambanana fototra mba hampandeha tsara ny OPF. Dia mifanara-maso izahay samy mpamboly aty, samy paysan semencier amin'ny fambolena io. La raha ohatra zao manahaka ny kabaro zao mbolena inaniko zao, dia tsy maintsy magnaraka teknika hoe atao dia mpanoro, dia tsy mahazo asiana fambolena agnatinatiny, dia manisy elanelany eo amin'ny sisiny tany mba iarovana amin'le tantsaha samy tantsaha ambadikiny zany mba tsy fangaroan'le masomboly. Dia jerena koa sao dia tsy le masomboly koa ny namboleny tantsaha fa hafa koa manjary mandraty an'le fédération koa zany amin'ny fitadiavana le olo hividy azy. Ny andraikitry ny OPF dia mety fampidirana ho mpikambana ireo toerana amin'ny tokamonina nefa manokatra, manofana sy manoro hevitra ny tantsaha mikasika ny fanatsarana ny vokatra, manolotra servisy mamaly ny vatana ny fangatahan'ny tantsaha, mandinika miaraka hoe iza ary amin'ny fomba hoana no hamarotana, mandrindra ny famarotana, mitady fanampiana amin'ny mpiara-miombonantoka. Mety hoetsika afaka ataon'ny OPF ihany koa ny fametrahana drafim-pifandraisana momba ny vidim-bokatra. Manandanja kokoa ireo fikambanana fototra amin'ny fiarovana ny tompontsony rehefa mivondrona ho OPF. Afaka miandrandra vokatra betsaka sy kalitao tsara izy ireo sady miara mahazo servisy ombonana. Miakina indrindra amin'ny firotsahan'ny fikambanana fototra sy ny faharisiany anatratra tanjona miaraka nefa ny mahamatianina na tsy ny OPF. Ilaina araka izany ny sy ny mangarahara sy ny fifampitokisana ary tsy azo ialana ny fahatsarany ny fandaminana anaty. Raisy ny mpandrara sy ny tompona ndraiky mpanjakana eny fotony ho mpiara-miasa tsy azo idivirana ny OPF mafiorina amin'ny fomba fiasany. Aho mitantana ara-tokantrano, misy ny relation amin'ny nama zany na agny ivelany zay na eto an-toerana. Moramora kokoa ny azahoan'ny tantsaha tsirairay ny tombotroa, ny eo amin'ny fitadiavana tahiry na eo amin'ny fambolena amin'ny fanaovana azy ara-teknika. Ny fiofanana azo dia tsy maintsy ampiharina ary zaraina amin'ny manodidina. Izay zavatra zay zany tena mampiavaka anay fitame. Ohatra zany ka mitohy ny fiaraha-miasanay sy fitame dia afaka mahazo kabaro tonga dia directa avy amin'ny tantsaha zany ka kabaro io sady en grande quantité zany no azoko antoka kokoa ny qualitéany. Hitako fa moramora ho an'ny ben'ny tanàna mihitsy zany nanentana an'ireo vahoaka reo satria nisy teknisiana niara-niasa amin'ny ben'ny tanàna. Araka amin'ny OPF tena moramora kokoa, moramora le izy satria eo dia efa mandeha ny fifampidiniana sy ny fifandresen-dahatra sy fampizarana koa an'izay zavatra tokony ho fantatry n'ilay vondrona tantsaha. Raha miara-miasa amin'le ataontsika hoe amin'le OPFTR zay dia mazava ho azy fa tonga hatrany amin'ny OP de base dia izy. Manatrika vovonana ray zay efa manana traikefa zany, manana fomba fiasa mirindra ary vovonana zay misy programme hafa koa manampy azy. Zay anisan'ny zava-dehibe zay satria mamoramora ny asa zany, tsy dia hoe mora loatra izy fa mba efa misy zavatra efa hita taratra zany eo amin'ny OPF. Teninay farany zany amin'ny mpitondra fanjakana tsy mihambo hahavitany zany zoram-pamokarana kabaro zany fitame fa miantso andreo mpiara-miombonatoka rehetrarehetra na fanjakana zay na structure d'appui zay na opérateur économique zay, indrindra moa ireo fikambanana raha vavy zay misy ato amin'ny faritra. Saotra indrindra tompo.